Fahina lehibe indray no antsoina ka tantsika indray ny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fampianarana antsika larana fahatelo iarahantsika indray amin'izao fotoana izao. Avy hatrany antsika dia hiaraka hivavaka ary hametraka ny teny Iosoa eo am-pelatana ny Iosoa manakariva. Dia mamerina miarahaba antsika dia indray ny tena koa ny ambasadorany Iosoa Siadia no mandroso atotokana antsika indray amin'izao Iosoa manao ny hatsarany Iosoa amintsika tsy avy eny an-tokantrano. Tena soa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra ny teny hoe very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha ny resantsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia efa nomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lalina Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Efa mena antsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny larana, androany satria dia misy larana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna, ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia miditra atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reo avy antsika izay tena Andriamanitra aseho amin'ny taona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Taona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao anao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australiana na vietnamiana, afrikanina, tandrina didi folo, dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana anao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy, dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa notenen'ny soatra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna, ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota, dia mazava ho azy fa ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vaviny alohanao. Izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Avy aketsika ny Tesonina faharoa, toko faharoa, andininy fahavalo, nomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Ianao nke ty teny ity ho an'ilay mpandika lalàna, ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Ianao nke ty Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa, toko faharoa, andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany le hoe nao le tsy mivaky ireo sy tsy miraharaha hoe le miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io e. Dikan'izany zava-miafina izany ilay devoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna e, dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very, dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panaitra ilay misakana ankehitriny, andiny fahavalo. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra no izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didi folo, ianao mbola apetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izao hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrina io didi folo sy lalina Mose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jezu antsoinareo io, na hoe Jisasy antsoinareo io. Izy izao io. Ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponareo izao izay no matsizy an'io. Ho hanomboka zavainy Ziadia moa larana fahaefatra ambasadorany Iosoa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soratra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Iosoa ilay teniteneninao. Satria metraka hafantenao fa iza izany Iosoa izany e. Mazava antsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina
satria ilay mpandika lalàna dia oseo dia hoinareo koa zao efa anisan'izany ianao zay efa mitandrina didifolo io anisy anakaiky mihitsy zao ianao satria efa teneninao fa natokanao ny zanak'Israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa niteneninao fa tsy azo entina aty Madagasikara nge didifolo sy lalàna Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine nefa ianao mbola mitandrina ihany dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseo fampandika lalàna nareo dia iny ozy ten'Andriamanitra no nomena anareo ho levony ao soa tompo amin'ny fofona ny vahany dia zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevina anareo efa metraka fantenareo fa izy le Iosoa efa meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io le tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe milano didifolo io fa tsy izy anio io tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa no Iaosoa no anaran'izay izy zao no midevo alehan'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevo ale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na mpianatra anareo mitandran'io didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia hofoanany amin'ny fofona ny vavany ho levony eo sao tompo amin'ny fofona ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofonain'Andriamanitra fofonain'ilay Elohei Iaosoa no anarany ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didifolo io satria mpandika lalàna eny hoe ota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe hovonoiny Iaosoa amin'ny fofona ny vavy ianao ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexiste ntsony ianao ataon'lay Andriamanitra Elohei Iaosoa tena tsy miexiste ntsony ianao dikan'izay dia eno indray eny toyny mbola misy zava-doza toy indray ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didifolo io zany zay mpanota dia mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be dia zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasa dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana izy zao dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra dia mbola mitoly izy ankoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana ny fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandray any ampitan-dranomasina any jereo ve mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny lalàna voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olona mpandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farantiny ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambassadeur-ny Saziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa very amin'io ianao dia ary le divolo mpiara-miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tamin'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le devolo io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very io tantareny aminao io satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana zay aminjena azy izy tsy mety miain'teny Iaosoa izy dia manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandray any no misafidy verena amin'izay nareo ny Iaosoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Iaosoa tompo amin'ny fofona ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota dia ireo mpanotareo dia holaza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Kortiana voalohany omena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Kortiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Kortiana voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena daonday rina ty fantaniko ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fanontaniana moa dia afainareo foana nimbo telefona
dia afaka mametsaka nareo. Kotana voalohany toko fahena andiny fasikatra amraika ambin'ny folo. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Le teo olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna. Ianareo mpitandrina dity folo dia anisany. Ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy hoe fianareo nga tena olona marina mihitsy no masamy teny an'izay. Ny olona atao amin'ny Aosoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izany intsony mihitsy ny atao amin'ny Aosoa. Fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny elo ny mitandrina dity folo dia zay zao resantsika zao. Ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Ny olona tsy marina dia tsy mahazo makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny mpanota mpitandrina dity folo efa tenena aza mitandrina io mbola mitandrina ihany dia ho any amin'ny elo nareo satria hafa firenena. Zany hoe aronandrely amin'ny Israely ihany resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy lety amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba afantaranareo marina. Dia aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sotomita sy ny mpangatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe mazava-be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra. Fa tsika moa dia nakasary mihitsy hoe ny mpandika lalàna. Dia ny mpandika lalàna dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mazava-be io, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Faran'io zany, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mpanota, ny olona mpitandrina dity folo. Efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany. Dia mpanota ianao, dia izay ngeny moa tonga dia rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso. Le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoka anareo satria izy diso. Zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo dia ionareo fa diso dia mpanota anareo dia mankany amin'ny elo nareo. Zay roa zay Fahatelo, vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota dia ireo tsy mamaky anazy ato foana Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria izy toran'ny lanitra lanitra moa ty tantarainy ity. Dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra lanitra mihitsy izay tsy masina. Ny mpanota mpitandrina dity folo ohatranao zany. Tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna. Na izay manao vetaveta, na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Aza mananteny voasoratra amin'ny boky ny zanak'ondry ianao satria ianao ary le Andriamanitra tompono hoe fa diso. Io no nampianatra anao mitandrema ny dity folo. Nefa le dity folo aty efa zatra efa potika ary tsy mety tsy azo tandremanao, tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany. Efa fandikan-dalana mahatsiravina be ngeny nataonao zao Raha maty amin'izao nareo mpitandrina dity folo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'izay ady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elo nareo. Rehefa tsy makany amin'ny lantilanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo ka mandinianao ny dikan'izay. Zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria grave mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany. Ny fampianarana manaraka mbola mety antsika hoe ny zava-doza miandry anao mpanota io dia ny Apokalipsy toko fa 1:20 vakitsika zany. Apokalipsy toko fa 1:20 fa ny osa sy ny tsimina sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hananeny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofà. Zany ny fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofà. Inona ny antony? Osa sady tsy mino anao. Osa ianao fa teny hoe miala amin'ny dity folo mbola tsy mety miala ao ihany ianao. Ampitahorin'ny olona ianao. Ampitahoro mitondra fivavahana. Efa nomenanao daholo nefa ny fanamporofonana mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehetra afo ianao soratra masina. Tsy mino. Efa nazavena taminao daholo ny fampianarana. Nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fotsy rehetrarehetra izay natonga anao fikitra tao. Mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino. Dia mipetraha amin'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehetra afo sy ny solofà. Profon'izany ny mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io. Ka le rafitra dity folo mihitsy ny mampanota anao.
io didifolo io mihitsy tsy mahafaka anao fahotana dia normaly ianao milaza raha tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimy rehetra avy tsy ny solofary mazava-be mihitsy io zay Andriamanitra tsy mihaino mpanota ndreo vakitsika tenyandriamanitra zay Jaona 7:30 Jaona 7:30 tsy mihaino mpanota nge io Andriamanitra io Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny enony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrana didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota ianao zay mitandrana didifolo nge mpanota satria mandika lalàna dia Andriamanitra ke tsy mety mihaino anao profon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao anisan'izany no le ravitra fivavahana ataonao moa tonga anio dia samy tonga ansaina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrana didifolo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao Andriamanitra zany hoe fangamo ny fitandriamana didifolo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa ny tena fahotana dia mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona 1:5 andiny fa 7:20 angambany izy sa 8:20 Jaona 5:17 hitantsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina toy ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatrany soa ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Ehosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Ehosoa fampianarany Ehosoa manko zo heninao zao hoe ny fampianarany Ehosoa dia hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety io fa maty amin'io nge ianao ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io zay le zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray raha ambasadeuran'ny Ehosoa ozy ianao raha ohatra ka ohatra hoe Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Ehosoa tena tsy mahay manota mihitsy zany hoe manao marina foana atao amin'ny Ehosoa ary masina foana izy manaraka lalànan'ny Ehosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany nampanota ve zareo nefa mitandrina didifolo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria ny Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israelianina ny resahana efa ny vonon'Andriamanitra io ka hoana moa ianao mbola very ny tandrina an'io mazava nge ny soatra masana ampianarany Ehosoa ary nivakiko tamin'ny teny Hebreo ngely izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny amin'ny Sefer Efesimy fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ko raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany dao ke vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zavatra noravakana va dia tena mpandika lalàna manao an'izay dao vakitsika zay raha ho an'ny Israelianina zany dia vakitsika ty teny apôstôly Galatiana vakikely angamba izy iny tsy dia tadidiko Galatiana Galatiana 2 dia andininy fahaenina Galatiana 2:20-18 izy afady Galatiana 2:18 vakitsika mianarany Ehosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'ny Ehosoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota fo ianao zany dikan'izay izany no pro fa tena tsy mety tsony ka raha Israelianina raha no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary rehefa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipa makany amin'ny elo indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Ehosoa andao hiaraka amin'ny Ehosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Ehosoa rehefa avy hoe iny ny mahatonga ny ambasadeuran'ny Ehosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Ehosoa satria Ehosoa tsy mampiditsinao amin'io didifolo io
ary efa teo vonjena ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Iosoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy vola idirantsika lalina moa zay rehefa miditra amin'ny Iosoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra ny anaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra tomponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny ady manentina hoe manatona ny Iosoa daholo am'izay fa Iosoa ny tompon'izao fampianarana zao de ndanangereo ao anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo ny mpanota dindra fa nitandrina didifolo de indrindra ihany koa fa nympanao ratsetra rehetra ka manatona ny Iosoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a de atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a de efa eno tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a de zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika vakina vetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava mianarany Iosoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao de ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a de tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur Iosoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur Iosoa ary mitondra ny Iosoa izy zay orenesitsika amin'ny larana fahaefatra ny vahaolana am'izay hoe fa maninona miantso Iosoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa am'le Andriamanitra fa ianaran'ny Iosoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa de misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitandraytsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay de vakitsika ndray zany ny fanontaniana zay omeninatsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milazan'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany de izy no ty ahy ary zay ty ahy de ho tiany ndraiky ary izy no ty ahy ka eseho aminy de hoana no very efa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vo Iosoa no miteny hoe mitandrina ny didiko de ny didiny Iosoa de ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamitsika ka izay didiny Iosoa zay no arahantsika de tsy very fa raha vo didifolo de tsy mety io no arahana raha Iosoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Iosoa Jaona 12 a de ny 49 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Iosoa no arahana fa rehefa tsy didiny Iosoa no arahanao a na ny anara zay hoe Iosoa de didiny Iosoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao a zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe hiaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny gentilisy tsy azo omena ny gentilisy ahoana moa anao nitandrina zay ary tsy misy Iosoa hiaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy keliko ahoana moa ny anao amerikana na anglisy na frantsay nitandrina zany na anao malagasy na afrikana zay zao tao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ay zay olazaiko izay hotoriko misy didy zany tya nanyrahana ny Iosoa ho lazainy Iosoa io le atao hoe didiny Iosoa na hoe lalànany Iosoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io na fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ty zany de lazainy Iosoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Iosoa de lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Iosoa ao amin'ny Iosoa misy didiny Iosoa io a lay teneny Iosoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo niaraka le Jaona 14 io lay tenen'ny olona teo
John 14:22. John 14:22. Hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko, ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Yahosoa. Mazava nga mazay ohatsika ilay metraka fantiniana ny John 14:22 hoe raha mitandrina izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy mity didiny Yahosoa iny. Ny fantaniana manaraka indray Apocalypse 15:5. Rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitabernakeliny vavolombelona tany an-danitra. Ka raha tany an-danitra ve ny didy folo dia ao no lazaina fa hoe very izay any amelo izay mitandrina azy. Ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra zany fa diso nareo, ary tsy azo toerina ny tenin'ny Mose. Rehefa ny teny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc efa tsika ny Deutéronomie eo tsika jery sy atondrena eo. Deutéronomie 3:30 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany. Fa 2:40 ny vakitsika. 2:40 sy 2:40 ary ny 3:40. Deutéronomie 30, 11, 12, 13. Leo vakitsika aloha ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomie 30. Onze ka hatramin'ny 13 io no vakitsika. Ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azaona pena tsy azaona Esoa. Fa Deutéronomie 30, 11 ka hatramin'ny 13. Fa izy zao lalàna izao izay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra. 2:40. Tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka-azo antsika mba ho henotsika ka irahantsika. Zay mazava zay tamin'ny 2:40 dia fa ampy zany. Mose mihitsy entiny nolaza hoe tsy any an-danitra io didy folo io. Dia ny divoly zany le miteny hoe ny an-danitra io. Zay milaza fa ny an-danitra io dia divoly izy. Ny tenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jios dia milaza fa tsy any an-danitra io. Ka ahoana moa nareo milaza fa ny an-danitra io? Fampianarana avy any amin'ny izy. Nefa tsy maintsy manaraka ny tenin'ny mpaminany. Ary Yahosoa raha nilizingizina mihitsy fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io no dia tsy azo foanana io. Ary ny magaga fa le mpitandrina didy folo mihitsy no mandika an'ilay didy folo. Nefa ny Yahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azonareo foanana io. Dia le didy folo izay nitenen'ny Yahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io. Tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo antsika mba henotsika. Hitantsika amin'izay zany fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didy folo. Indrindra zareo mpitandrina didy folo foana mivoy an'io. Dia le didy folo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io. Tena zany anke tena za zao dia profo anakay fa tena mpandika lalàna sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didy folo ireo. Azany no profo ho any amin'ny elo ry zareo. Petra ao ihany. Dia teo zao vokatry ny didy folo nataonareo dia nampianarany divoliny fa rano lizy dia volodolo nampianatra an'izany. Dia laza amin'izay nareo fa araka ny Apocalypse 15:4. Araka ny Apocalypse 15:5 ianao nge vakitsika indray le teny. Araka ny Apocalypse 15:5 teo no voahana ny tempoly dia hita tao ny tabernakeliny vavolombelona dia lazainareo fa didy folo izy zay ngeny nareo zay. Tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina. Apocalypse 15:5. Ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia ny tabernakeliny vavolombelona tany an-danitra. Dia le tabernakeliny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didy folo. Didy folo le vavolombelona teneny zareo satria ny didy folo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa. Zay no mahatonga azy hoe tenin'ny vavolombelona efa nijerevantsika iny. Taloha zany ny didy folo dia natao hoe tenin'ny vavolombelona. Dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokin'ny Apocalypse dia galina didy folo. Nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didy folo. Satria tsy afaka mampitambatra ny jios sy ny jentilisa. Ary raha ny jios sy ny jentilisa anao tambatra, ahoana moa zany lasa misy didy folo any an-danitra any?
fa dia tsy mety tsy voaloka foana nge ny jentilisa dia tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny arange zany no mandroaka ny tenanao zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batisa amin'ny Iosoa fa ianao nge dia voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io satria ny akanjonao dia mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa dia mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao Galatiana 3:27 ianao nge dia raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany dia mitafy didifolo ianao nge io Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa tao amin'ny Iosoa raha Iosoa zany natao amin'ilay vohositra dia ilay vohositra zany dia mitafy an'ilay vohositra nareo ilay vohositra moa atao fanjakana masina dia Iosoa zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay dia avotra ianao nefa mitandrina didifolo dia zao fa na izy ireo no natao batisa tao amin'ilay didifolo dia mitafy didifolo satria amin'izay rafitra anaovanao ihany dia tafianao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny dia arakaraka izay Andriamanitra anao ko ny Andriamanitra anao mo Jesosy na Jesoa dia nampitandremany didifolo ianao na Jesosy Jizasy dia mitafy any Jesosy ianao dia Jesosy Jizasy dia rehefa mitafy an'ireo ianao dia ireo le rampianatra anao le didifolo dia rehefa nampitandremany le didifolo ianao dia mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa tao aminazy dia rehefa mitafy didifolo ianao dia ina ny fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa tao amin'ny rafitra didifolo ho any amin'ny-danitra ao amin'ny lanitra ny lanitra any tsy isy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria izay le nampianarantsika tao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jiosy ny jentilitsy nge le didifolo nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa raha misy didifolo any ahoana moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo dia meko anao nyvalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zany izy zay ka inona ary ny dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona dia vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be dibe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika any am'izay hikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daholo ny vavolombelona teny soratra masina ao manjary lasa manelingelina ny tablotsika le izy ry hikarpa be dibe le vavolombelona dia le hoe menantsika mihitsy le ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava dia lava mihitsy ny izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5 nge vakitsika izay ty le vavolombelona raha boky ny Apocalypsy ny resanao tany dia mahitsy be Apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona dia inona le izy dia nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitry zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny Iosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ray izay Iosoa zany le vavolombelona raha voaboky ny Apocalypsy ny resanao satria izy ny tompony io ray izay Apocalypsy 3:14 zay ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia boky ny Apocalypsy daholo manome ny dikan'le vavolombelona izao no lazainy amenina dia le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra anao arin'Andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volana sotra masina dia iza Iosoa ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay ka ampy angaman'izay rehetra ka manontany vavolombelona tsika dia iny am'izay anao le nitsotsotry ny tamin'ny Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany dia nahita fa indro novoana ny tempoly dia taberna kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany dia zay hoe taberna kely ny Iosoa ny dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona dia Iosoa fa tsisy hidirana didifolo any satria le didifolo tsy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny ka le taberna kely ny vavolombelona zany le vavolombelona dia hoe taberna kely ny Iosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza sotra mandoka tsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely izy nanao an'le fanambarana jerevantsikato raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevantsikato raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoa ny ampanomponya zay ny ato fanao nge tsy amin'ny baiboly katolika romana tsika dia hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato
zay le hoe fanambarai ny fanambarany Yehosoa zay jerevantsika ato zany zay dahoary toko voalohany a eno tsara ty a na nde ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Yehosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba hanehony am'ireo mpanompony zavatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaonina mpanompony zany fanambarany Yehosoa zay men'Andriamanitra azy indrindra vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 5:10 de hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany eno tsara am'izay ngiry izy io voilà taorian'izany de indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Yehosoa rikatra amin'ny apokalipsy toko 2:1 a hoe Yehosoa manao fanambarana de tao amin'ny tempoly a zao ndreny lazain'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Yehosoa nanao ny fanambarana de zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsy hiderana 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo a mamono ny fananao a hitsipy any amin'ny elo de zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao a de andaonao tao batisa ty amin'ny Yehosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be nga am'izay zay fampianarana zay io tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy moa fanontaniana de mbola valitsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any am'izay de ao amin'ny Isaia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao tanimboly ka manaraka ny ray voany ary mianena kiso sy zava-vetabeta ary ny totozy de araka olevina koa iavà arak'izany de ny olona tsy mitandrina 10 zany no levina amin'ny ao fa tsy lo mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny de zao ny boky ny Isaia 66:17 a de raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandro ny Yehosoa de miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana kesely ny 10 a de niditra tao am'izay ny fampahoriana nataony zareo Asirianina ny voalohany de niditra ny Babilonianina ny faharoa de niditra ny Nebokadnezara Babilonianina fahatelo de niditra ny Medianina de niditra ny Persianina de niditra ny Grika de niditra ny Romanina de niditra ny Alemaina rehefa avy eo a de ny farany a ny ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy dao raha vakitsika le izy a efa nisy daholo zany zavatra zany Isaia toko 1:20 a Isaia 66 a de ny 16 sy ny 17 atsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalipsy Isaia 66 a 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avà ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avà zay manadio zay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoany ary mihinana ny ena kiso sy ny zavetaveta ary totozy de araka olevina avokoa iavà zay ka eto zany le hoe raha mihinana ny ena kiso sy ny zavetaveta de tsy andeha miaraka olevina ka le fantenan'le olona moa zay le hoe Isaia 66:17 le nyteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoany io resaka io a de resaka ho an'ny Israelianina zay manina moa zay mitandrina ny 10 a de nefany a nanao favetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resany ty a de nao nge vakitsika zay tena Andriamanitra araka ny bokyny atao amin'ny bokyny iza moa izy Ezekiela toko 5 izy io Ezekiela toko 9 a Ezekiela toko 9 manoko andiny 7 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoany de io le hoe Jazania rika vakitsika am'izay ny teny Ezekiela toko 9 andiny 7 manomboka
andininy fito leo andininy fafito hatrany am'izay afarany eo zany a anareo zay manaraka an'le teny Ezekela 8:7 ka hatramin'ny farany any dia teniko eo ny farany dia nety eo mivavadiny kianja ao ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo amin'ny kianja fanaovan'ny adalàna moa ty dia izy tampo ary zanak'olona lohay ny ampian-tany dia loako ny ampian-tany ka indro nisy varavarana ary izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely ijerevana io zany dia niditra ao ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa dia izay efa vetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo ny lohanan'ireo ary jazany azy anakisafana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didik'azomanitra teny an-tanany avy ary nisetroky ny didik'azomanitra dia nidonaka dia amin'ny andininy 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'ny olony taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy hiavatsy mahita anay fa efa nafony tany izy eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany ahy ao amin'ny andininy 7 moa izy ao amin'ny andininy 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo alohan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didik'azomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniela isy atoko 9:20 io 9:7 ny amlozabe nataony zanak'Israely dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo tao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa satria misy hafafirina tao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafafirina tao ihany koa dia ny mpiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te halala fa tsy koa ny nakaty amin'ny hafafirina zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany rehefa tao zany ny kaonty ny amin'izany teny zany efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka eo voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary dia ampiko mihitsy ny ala izy fa mbola tsy ampy io ary ikatra amin'ny bokyny Isia 66 mbola tokony toy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany anoe anazy Isia 66 dia ikatra amin'le faraparany ary hoe ny kalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io tandrefa kitsika dia nafangaroan'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola miatrahany hoe dia mitandrina didy 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amintsika zay rendiny faraiky am'roapolo nga misy zay andiny 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana ataony dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazana dia ozy am'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina dia zay natonga anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava dia toy izany koa ny aretany taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia ohatr' zany koa ny comparaison ataoko aminareo Israelianina na dia misy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo na rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy haiko ny hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanina sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isia 66 17 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho aripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny dia andininy 7:20 amin'izay dia eto zay le resany iny hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatana ihany dia noho ary dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra amin'ity fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary iloza anjonareo dia tsy ho ritra akorinareo zay ny dikany teny iny fa maharitra eo foanareo na dia isa ny iloza ikapoka be nareo iny dia nisy tokoa nge
taranakisy tavela tao Israela vokatry zany zavatra zany io ny amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ary resaky ny voaloham-bolana sy satsabata, io zany le resaka didy voalohany Israela ihany. Dia ho avy nofo rehetra ka ekokeo natrehiko io ava, io le nofo tao Israela io, le mipetraka tao Israela. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampo. Zany hoe hijery izy le hoe reo daholo le olona maty fa ny kakany tsy ho faty, dika ny kakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avy ny tsy vonona, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy ny kakana sy ny afo tsy mety maty any, eny ny afo ny tsy vonona. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany reo olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatra tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy efa miraso antsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo atao amin'ny efa 7 izy dia zany nanohy anazy hoe mbola mitohy atraty io dia nazavako amintsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany rehetra zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely daholo zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao tsoa fa raha miditra amin'izany ianao vao may maty anao. Dia miratso antsika samy tainao soa zay indray ny amaranina teny hivavaka tsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray vavaka antsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny amihatsaranao sy ny asoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amihatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avotiny olona dada Malaiava ao, avotiny olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavotena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka ambanionao ny vonina ito. Mba tena irosy ny olona hiazakazako any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava Joshua, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Ny amin'izay trateny efa mandia. Dia zao teny mandia zao. Ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany, ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra, famonjy ianao, hanavitra ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Dia miraso antsika etra samy teny Iahosoa, dia izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pionana mandram-pitsaka manaraka indray, veloma tomboka.